séminaire de foi et d'esprit, conférence de feu et de miracle. Hetsika goavana be iarahana amin'ny centre parole vivante sy ny révérend Dimy Andriasan sy ireo vahiny maro be avy any ivelany tsy mahakasika ny fandarana baiboly teny velona moa no ahatongavany révérend Dimy eto androany fa mahakasika an'izay hetsika goavana izay karakarain'izy ireo izay faly miarabanao révérend. Ny faly miarabantsika rehetra mpanaraky ny fandarana ato amin'ny MCTV faly miarabanjoana koa amin'izao fotoana mahafinaritra izao. Mahakasika an'izay conférence izay révérend dia afaka mba hazavainao misimisy kokoa ve hoe inona le zavatra hitranga ao? Voalohany indrindra moa le conférence iaramanao izany fanao isan-taona izy io dia anasana ny olona rehetra tsy hakanavaka zany mba hitombony finoana hitombona ny fahalalana amin'ny fanahy dia andraisana koa ny herin'Andriamanitra. Natokana mihitsy zany ho an'ny olona tsy hakanavaka zay mangetaheta fitombona ara-panaraka ny tenin'ny tompo hoe farakaraka ny firoborobo ny ara-panahinao dia ohatran'izay koa ny hitahinan'Andriamanitra anao amin'ny lafim-piainana rehetra. Dia arak'izay voalaza zay zany hoe misokatra ho an'ny rehetra le izy mino fa mifahatongavany tsirairay mamaly ny antso dia anova ny fomba fijeriny anova koa ny asa fomba fampony ary hitombo koa ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny fitiavany namana manodidina rehetra. Mahakasika an'izay hoe foi, esprit, feu, miracle. Ny olona rehetra zany miandrandra miracle daholo ny tsisy olona kosa angamba tsy miandrandra miracle hoe fiainana ankehitriny betsaka ny zavatra mitranga sy ny sisy fa eo amin'ilay hoe feu inona zany le feu afo ve io dia sao dia matahotra manko ny olona hoe misy afo any fa afaka hazavainao hoe mahakasika an'izay hoe feu izay. Araka le teninao teo mihitsy dia marina le voalazanao hoe maninona miteny hoe afo. Le afo aloha ny tompo mihitsy no miresaka ny afo hoe hoy izy ny tenin'Andriamanitra Joan Baptiste ozy anomana fiavian'ilay lehibe noho izy dia le lehibe io izy dia ozy izy hoe anao batisan'ny fanahy sy ny afo izy dia mandritra n'io fotoana io zany andraisana an'izay le hoe herin'Andriamanitra mameno anao ny fanahiny sy mampitanao ny afony. Rehefa mandray ny afon'Andriamanitra ny olo iray dia araka voalazanao teo hoe tsy hoe tahaka ny olona may akory fa par contre indray olona anankiray zany hoe tena mafana ho an'ny tompo, mafana ho an'ny asa fitoriana filazantsara, mafana ho an'ny fampitana ny fihevitr'Andriamanitra ho an'ny tontolo misy. Ny olona anankiray tsy afaka mihetsika ho ara-pamantarana sy fahagagana raha tsy mandray ny afo. Dia eo zany nanentanana antsika rehetra zay efa kristianina kanefa mbola tsy nandray ny afon'Andriamanitra tsy mahita ny fahasamihafana tongava amin'ny fotoana io fa isy fotoana manokana mihitsy hoe amangin'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny hafatra hitin'ny mpanompony zay hitahin'Andriamanitra anao anovany ny tantaram-piainanao. Raha mamakytsika ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahefatra Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahefatra dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny teninay sy ny toro-teninay dia tsy mipetraka amin'ny alalan'ny afatra mandresy lahatra sy fehiny fahendrena ihany fa amin'ny alalan'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery. Dia ny herin'Andriamanitra ao no misy n'le afo zany, misy n'le afo ary tsy afaka ombany herin'Andriamanitra ny olo iray raha tsy tafampitany amin'le afatra mitondra n'ilay afo. Dia manasa anao fa reo mpanompon'Andriamanitra rehetra ho avy eo reo dia olona efa nampiasain'Andriamanitra ary efa voamarina fa tena ombany tana maherin'Andriamanitra ny asa fampony ny afatra entin'izy ireo koa dia ara-pamantarana sy fahagagana ary mino mihitsy fa mifahatongavanao dia ampitsombadika ny fomba fifandraisanao amin'Andriamanitra, fomba famponao an'Andriamanitra satria matetika ny olona mieritreritra fotsiny hoe ny asa fampona dia hoe tonga ao am-piangonana dia mamafa fiangonana dia mihira dia tsy haiko hoe le heverin'ny olona mahazatra fa ambonin'izany ny tena andrasan'Andriamanitra amin'ny zanany rehetra araka ny teny amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo hoe dia zay mino any asa tokony atao koa ary ianao be lavitra
ny afahan'ny olona anankiray manao belavy dia le afon'Andriamanitra ho aminy. Jesosy niaraka tamin'ny fahafianoana sy ny afo dia ozy ny tompo any miasan'ny apôstôly toko 2:9-30 hoe dia nanao asa soa izy teny rehetra teny ary nanasitrana sy nanafaka ny olona teo mba nyziogany Satana. Manana anjara miafo ianao. Amen. Nafatra vahiny manokana moa nareo tamin'ity conférence ity izay avy any amin'ny firenena samihafa. Nisy vahiny efa nivahiny teto amin'ny MCTV ihany koa moa tamin'ny hetsika anareo tamin'ny conférence tamin'ny herintaona izay tena nafinaritra nandraisanareo tsara anay ny misy an'ilay vaovao zay vao hitanay tao le mpanompon'Andriamanitra avy any Nigeria. Dia any Nigeria moa araka ny fahita tena hoe misy fifohazam-panahy lehibe any dia afaka zarainao aminay ve hoe inona zany zavatra hoentin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, inona zany ny famezam-pahasoavana, fampianarana hoentiny ao anatin'io fotoana ny séminaire izay hoarahana io. Alleluia. Ny afatra moa zany dia mifantoka amin'in'le lohateny iny hoe finoana, fanahy, afo, fagagana. Ao daholo zany ny afatra hoentin'izy ireo zany satria mifamatotra ireo afatra ireo. Dia ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ny fanan'Andriamanitra no ampiteny azy araka ny zavatra izay manery ny fony. Mety resaka finoana ny sasany resaka fanamasina ny tena hiba-toerana, sasany resaka ny afo, resaka fagagana. Fa ny azo antoka sin'olona dia zao zay olona tonga ao dia azony sahaza azy daholo. Araka mivoalazanao marina tokoa fa misy ireo mpanompon'Andriamanitra izay efa namangy teto i pasteur McBride Kevin sy Tony Flitch mivady avy any États-Unis. Ireo moa mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra efa niaraka taminay tany Frantsa tetikoa. Dia sady namana izy ihany no niara-nivoaka tany amin'ilay école lehibe anankiray niofananay tamin'ny fotoana androny tao amin'ny école ny pasteur révérend Kenneth Hagin, mpanompon'Andriamanitra anisan'ny nanamarika ny asa fitoriana lehilahy lehibe any tompo jeneraly tamin'ny fitoriana sy fanambarana ny afatr'Andriamanitra izany. I pasteur évangéliste indray zany i Mac Mpag avy any Nigeria dia avy any amin'ilay église anisany lehibe indrindra ny Nigeria zany 3 km sur 3 km. Le pasteur fondateurany pasteur Adeboy, lehilahin'Andriamanitra tena mpitondra ny afon'Andriamanitra, mitondra ny fifohazam-panahy ara-pamantarana sy fagagana. Dia io mpanompon'Andriamanitra tonga eto io zany tena araky ny teniny zany moa rehefa mifampiresaka teo izy hoe zaho izy teny resaka ny fagagana manokana mandritran'io fotoana io. Eto daholo izay olona marary mila fagagana lehibe, ireo olona very hevitra amin'ny fiainana fa manana afatra ao amin'ny manokana Jesosy. Dia fantatro mihitsy fa izy famangina magaga mihitsy ho an'ny tsirairay izay ho avy eo zany. Zaho moa tsy te hiresaka azy ireo, misy fotoana mety mbola ho avy eto ihany izy koa mba hiresaka, fa mampiditra anao sady azy zany hoe tena tsy manam-paharoa fotoana io mihoatra ny zavatra efa hita tao anatin'ny taona mifandimby tany aloha tany izay isaorana an'Andriamanitra. Fa isaorana an'Andriamanitra sady koa ty fotoana antsika ty satria tena fotoana ana-tantara ho an'ny tantaram-piainanao manokana. Tsy maintsy mitsimbadika ny tantaram-piainanao ho azonao zay ry mifonao alaminy dia izao fotoana fa tianao Jesosy. Amin'izao fotoana izao moa révérend, betsaka ny olona tena possédé, betsaka na ankizy na lehibe na tanora na lahy na vavy, betsaka ray aman-dreny mikolay hoe tena demoniaka ny zanako. Efa hitanay zao zany hoe hoentina fanahy fotsiny dia ampisotroiny toaka ataony mifoka zava-mahadomela sy ny sisa.
dia miandrandra fanafana misy olona zany mangetahita fanafana eo ihany koa moa reo efa zarainao anatin'ny fandarana baiboly teny velona hoe misy aretina tsy azo tsy nety sitrana fa tonga dia sitrana ohatran'ilay vehivavy nitsitra reny misy olona tena tao anaty trosa tanteraka fa tena na dia efa nanompo an'Andriamanitra izy fa teo rehefa mivavaka ianao dia nisy tonga dia niova le situation zany betsaka ny ka mety mahavoafatotra ny olona any dia afaka bazarainao aminay hoe ohatry ny ahoana zany ny olona afaka mandeha amin'ny fotoana amin'ny conférence izay karakarainareo io. Marina mihitsy voalazanao hoe karazan'olona ohatrany ahoana moa no tokony ho avy amin'ny fotoana io. Io moa araky ny teny hoe ny fikambanana centre parole vivante zany nametraka an'le fotoana fotsiny mba hahafahan'ny olona rehetra tsy hakanavaka makany. Dia ny tompony teny any marika 2:20 hoe ho anareo reraka sy miasa fatratra ary mavesatra entana makanesa ty amiko fa za menao ny fitsaharana. Dia ny tenin'Andriamanitra ny teny naiza ngonany olona roa na telo amin'ny anarako eo zany hoe Jesosy mihitsy zany manasany olona ho avy amin'ny fotoana io. Fa Jesosy moa tsy hita dia manangana olona izy hitondra ny fahasoavany, hitonga ny fahatsarany hikasika amin'ny fiainan'ny olona zay tonga ao. Dia za mino fa nininona olanao, nininona mamatotra anao, nininona aretinao, nininona baraingo mipetraka ao amin'ny fiainanao azoko antoka zato isanjato fa Jesosy Kristy mihitsy no hiteny amin'ny fonao. Dia le fanontanianao nila valiny tany an-trano iny nila famonjena tany an-trano iny efa nataonao daholo ngamba fitediavana valim-bavaka tetsy teroa vaolana tany dokotera tany mpimasy koa ary ny sasany tany lalana tsy tokony ale fa amin'ny fotoana io Jesosy ny eo aminao ary Jesosy ny teny makanesa ty amiko ho anareo reraka sy miasa fatratra ary mavesatretana fa za menareo fitsarana azoko antoka fa ho afahan'ny tompo ianao. Nisy fotoana zay tany fahatry Atsianaka iny dia nisy olona voany ambala velona nentin'olona teo fa taoriana niafatra dia nametra tanana taminy tsisy zavatra nitranga fa afaka tanteraka izy. Ny tiako resahana anao zany tsy hoe voatery lasa zay mantsy zany hoe ohatran'ny hoe modely ohatran'ny resahana matetika hoe tsy maintsy andoha vory le olona fa na mandoha ianao na tsy mandoha rehefa ny herin'Andriamanitra tonga ny anatinao miasa ao anatinao dia ho afaka amin'ny maizina dia ny hazavany Kristy sisa ny tafatoetra dia hanafaka anao Andriamanitra. Ary mino araka le teny tao Korintianina voalohany 4:2 andininy 4 teo hoe andininy 2:2 fa nytoroteninay tsy amin'ny alalan'ny teny mataona feny fahendrena fa amin'ny alalan'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery ka nizaniza tonga ao fanasitranana ny lainao tonga aminao ny herin'Andriamanitra fanafahana ny lainao satria voafatotra ianao ngambany ambala velona ambala maty fanahany adalana ho afaka ianao tonga ao ho anareo tratry ny karazana retina kansera fa natao daholo ny fitsaboana ny anina rehetra fa lany aiky diabeta ito tongava fa za mino fa io andro mba olanao io androm-panafahanao tianareo Jesosy ndo ifampitaona rangaha tsy maintsy miova amin'ny fiainana sa tsy zany. Tsy dia misy idiram-be amin'ile resaka hetsika aloha zany ty fa arak'ile fahitanay amin'ireny olona asainao ireny avy any Nigeria zay tena hita hoe fifohazam-panahy ngeza be dia avy any Amerika zay tena hoe fifohazam-panahy tanora tena hoe ngeza dia ohatry ny ahoana révérence ny fahitanao ny fifohazam-panahy eto Madagasikara. Alleluia. Isaoran'Andriamanitra manokana aloha fa za tena mahita mihitsy tena tiany tompo manokana ty nositsika ty dia mitsoka eto zany rivotry ny fifoazana izany ary mandefa mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany Andriamanitra tonga teto reo evangelista maro samihafa amin'ny farany ity zao mbola izy mpanompon'Andriamanitra indray Betisy Paul inentsy hitondra ny afatr'Andriamanitra miaraka miafin'Andriamanitra miaraka amin'ny fifohazam-panahy atao eny mikanjany alarobia zay anasako anareo sady koa satria mifandray ihany zay ny tenanay moa nisy mandray anjara omilizy ary matakatra mihitsy hoe misy fahasoavana misy
fihevitra tian'andriamanitra apita amin'ny firenentsika mba hitoetra eto amin'ny fihoazam-pana araka miteninao teo aloha hoe any Amerika any firenena maro samihafa any misy fihoazam-pana zay mahakasika ny tanora mihitsy tranga koa zany eto amintsika eto amin'izao fotoana zao ary isaorako an'andriamanitra manokana mihitsy hoe finaritra mijery an'ireo tanora zany fampiantso hiary hivavaka hiary hiderany tompo hiary ame voninahitra azy tena tsy tany efa lasa iny de tena ho zao hoe wow de mahita mihitsy azy zany fa tena miasa Andriamanitra ary manao ny asany ary io séminaire io convention rahantsika manao anasana ianao io de mbola anatin'izany fanapariana Andriamanitra ny afony zany tenin'Andriamanitra raha teo moa miteny hoe zay mandray mpaminany amin'ny mampaminany azy izy de mandray ny fanomezany mpaminany zany hoe misy ositra misy fahasoavana azo raisina tanana mihitsy hitranga amin'ny fotoana io hipita amin'ireo zay olona natrika rehetra de olona karazany ohatrany ahoana ve zany révérend no afaka makan zany hoe raha ohatra ve fa nandray Jesosy efa olona kristiana de mety de misy tombo manokana ve amin'izay fandehanany ihany zay mametraka mpanontania ianao teo hoe karazany olo ohatrany ahoana moa tokony ho avy eo de ozy zao hoe misokatra ho an'ny kristianina aloha voalohany indrindra fa misokatra koa ny olona any ivelany mametraka barainga hoe fa inona marina ny atao hoe kristianisme inona marina zany atao hoe fitombavaka kristianina zany fa hitanao ho hitany rehetra hoe ay mbola velona ny tompo mbola manamarina ny teniny izy de miasa ary matateraka matotosa ny teny araky ny teny Isaia 5:10 hoe andininy faraiky ambin'ny folo hoe azany teniko zany tsy verina amiko raha tsy matotosa zay nanirahako azy de ny raha ny tompo tety amintsika Jesosy lay teny velona amonjy atsika rehetra mba tsisy overina iray fa ndova amin'ny fanjakany lanitra de niako ny fanjakany lanitra fanafahana fanasitranana fagagana araky ny teninao teo tena nazava tsara tena betsaka ihany koa ireo zavatra nozarainao révérend mahakasika ny conférence de feu et de miracle zay ho ataonareo io de afaka mba zarainao amin'ireo tompo-pijery marobe reto ve hoe oviana zany io fotoana io de aiza le toerana de sy mety hoe teny farany afaka anentananao an'ireo mpijery rehetra marina mihitsy teninao zay ambarako antsika rehetra zany manaraka an'ity fandarana manokana ity ny fotoanantsika zany de amin'ny alakamisy 7 fanomboana ofisialy zany de mifarana le izy zany amin'ny 10 après-midi zany hoe alahady ariva zany misokatra ho an'ny rehetra le izy zany na aviaiza ianao na aviaiza toerana anaovana azy io zany dia eny amin'ny Foibe centre parole vivante espace CPV Antsavatsava na Imena Itosy misokatra ho an'ny rehetra araka ny lazaiko hoe na aviaiza ianao tonga avy fa tsy maintsy iova amin'ny fiainanao de mino manokana fa isy afatr'Andriamanitra manokana aperak'Andriamanitra ao anatinao o le fantaniny mpanetana teo zay isorana azy manokana hoe inona ozy ny mety hoe tombono any olona zay ho avy any zany ny tombono anao de zao tsy tony ny idiranao ny voahanao tenin'Andriamanitra ny teny any Salamy 7:120 mandefa ny teniny Andriamanitra de manasitrana fa azo raisina koa hoe mandefa ny teniny Andriamanitra de manova tantara-piainan'ireo olona zay ny antefan'ilay teny fomba fijeriny fomba fiteniny fomba fiainany fomba fiatreny ny zava-misy amin'izao fiainana zao indrindrindrindra fomba fiatreny ny fahoriana satria ny fahoriana fanambara amin'ny baiboly fefa napetraka ambany tongotry mino araka ny teny eo amin'ny Luka 10:7 hoe efa napetraka ambany tongotry ny kristianina ny fahefa-maingoka sy menarana ary ny fahefa-favalo rehetra aoriana ny fotoana io za mino fa tena enao ny oloka ndray enao olom-baovao enao olona manana fatakarana enao olona fasahiana ary enao olona tsy menatra ny filazantsara no hivoaka an'izany toerana zany satria ombanao Andriamanitra ary ny fahasoavany anaraka anao miandrom-piainanao rehetra tainy tompotompoko tsy indriko tsara zany fa ny fotoanantsika mandritra an'ireo efatrandro famangin'Andriamanitra ny fiainantsika io
dia manomboka mivaly sasany a ny fidirana voalohany a amin'ny folo ny fidirana faharoa ary amin'ny roa ny fidirana fahatelo zany mandritra an'ireo a efatrandro misesy ireo zany dia ifandimby eo ireo lehilahin'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra eo hitondra ny afatra sady hamotsitra teny hivavako anao manokana amin'ny zavatra andraindrainao sy antena ianao dia hoy aho hoe andao hifanasitsika andao hiara-dalana daholo fa andron'ny tompo zao a andronao koa zao a midira ao anatin'ny fitaopahagaganao mandresy. Mankasitraka indrindra indray révérend zany tamin'izay fizarana teto izay a mankasitraka antsika rehetra nanaraka ihany koa dia mbola hanentanana antsika rehetra izay manaraka hoe aza diso anjara fa tena fotoana goavana io a manentana anao a na tanora na lehibe na ankizy na lahy na vavy a fa tsy maintsy hisy anjaranao ihany koa ao a dia tahiny Jesosy tsika rehetra